Ny maraina teo moa dia fantatra fa teny amin'ny tranon'ny FFKM teny Ampandrana ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny fanazavan'ny filohan'ny FFKM no sady filohan'ny FFKM moa dia ny antony natongavany teny anivon'izay tranon'ny FFKM teny Ampandrana izay dia amin'ny maha-mpitantana eo anivon'ny FFKM azy mpitantana livitra zany eo anivon'ny FFKM ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ankoatra izay nanatrika ny fanokafana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ao anatin'izay fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay zany tena antony natongavany teny amin'ny tranon'ny FFKM teny Ampandrana teny fa Mifameno kosa ny asan'ny FFM sy ny FFKM ho ny filohan'ny Filan-kevitra Fampihavanana malagasy mitohy araka zany ny asa tanterahany zay FFM izay amin'izao fotoana izao isany amin'izany ny fanefana ny onitra ho an'ireo niarambony vokatry ny raharaha politika 2 hatramin'ny 7 Mahatratra anjatony araka nambaran'ny filohan'ny FFM amin'ny fangatahana fandoavana onitra tonga eo anivon'ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao. Ahafahana manatanteraka amin'ny fanefana ny onitry ny niarambona tamin'ny raharaha 2 sy 7 anisan'ny asa goavana tanterahan'ny FFM amin'izao fotoana izao ny famolavolana ny lalàna ananganana ny Fonds de solidarité nationale. Ramjersika zany amin'ny tombozotra dia voalaza hoe anjara asan'ny FFM ny fanaovana lalàna ka tsy moramora izy ka raha sanatrika sy miteraka tsara zany ny fanaovana ny réparation sy indemnisation dia ho lasa olan'ny ray aman-dreny zay no nahatonga le hoe aloha mitady ny rekefany olona zay no nahatonga le misy l'émission nandehananay tagny Togo sy en Afrique du Sud dia zao moa zany fa omaly laza ny ambasadin'ny Afrique du Sud fa misy expert ho tonga anampy anay anaovana ny lalàna dia tatoerana moa zany dia efa niara-ny asa ihany koa tamin'ny ministéran'ny fisarana sy ny finance mikasika an'izy io satria sy azadino fa vola be dia be ilaina amin'izy io nampatsiaha zany tamin'izareo le mpamarotsy volatsika dia hoe azadino fa nareo ane nanao ny feuille de route io dia nilaza mihitsy fa anampy ka izareo ny mpanampianareo amin'izao fotoana zao ka izy moa zany tsy azo mena siny satria tsy maintsy mipetraka aloha ny lalàna dia ampalovana azy hoe misy olona tsy fantatra akory hoe inona ny tena préjudice nazo azy dia sy endara start dia milaza amin'ny miliara ny tadiaviny io ne tsy maintsy misy commission d'enquête moa ve tena misy voina maro nazo an'ity olona ty satria izy milaza hoe sao dia sanatria tsy mpanambany akory zany hoe batrano mbatonitony any ny trano dia ataony hoe bolding misy tsy maintsy misy commission d'enquête manao an'izay zavatra zay ary zay mailonay mampitandrina anay hoe sao dia io ndray nazary ahitana olana raha ohatra ka fiteraka tsara ny lalàna mikasikazy ary io sy misy fantalo amin'ny assemblée nationale. Ankoatra io miasa ihany koa amin'ny fandravonana amin'ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny fidinana ifotony tany amin'ny faritra sy distrikany eo anivon'ny FFM ary ny fehi-kevitra rehetra dia alefa ny filohan'ny repoblika. Raha misy ny fanasana hoy ny filohan'ny FFM entina mandritra ny fonambe nasionaly ho amin'ny fampihavanam-pirenena karakarainy ny FFKM.